andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo no hojerentsika ny inona moa zany ny zavatra atao hoe mahatezitra ny tompo zany. Any zany ilay jerentsika eto, inona ny mahatezitra azy. Ity filazantsara araka amin'ny Matio ity dia haitsika tsara ny toko fahadimy izay manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo miresaka ny amin'inona ireo fahasambarana firy misy valo zany izy ao dia sambatra an'izao sambatra an'izao sambatra an'izao. Azo lazaina zany fa mendoa amin'ny fahasambarana ny afatry Jesosy atao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio. Fa ito amin'ny toko fahatelo amby roapolo indray kosa manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny efatra amby telopolo dia misy an'ireo inona indray ireo tenenina loza miisa 7 izay indray zany soan'Andriamanitra fa vitsy mihitra amin'ilay fahasambarana izany. Io le tenin'ny tompo hoe lozanao, lozanareo ny tena marina zafady, lozanareo dia tsy tena manambara ozona loatra ry havako fa fahatezerana vokatry ny tsy fahamendrehana zany. Dia izay ny tena avotrany eto. Dia araka ny nambarako teo hoe eto amin'ity Matio ity toko fahatelo amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo dia ampiasain'i Jesosy impito zany hoe lozanareo izany. Eto amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo misy atsika dia io moa zany no voarakitra hotoriana amin'ity anio ity. Inenina miverina miaraka ao amin'ilay hoe lozanareo ny mpihatsara velatsia. Fa amin'ilay voalahatra anio enina ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo dia miverina intelo izy. Lozanareo zao mpanoadana azy fariseo mpihatsara velatsia, zay zany le izy. Dia ndao ireo telo ireo no raisintsika ary dia hozaraintsika telo zany araka izany ny toriteny. Inona moa zany no mahatezitra ny tompo dia ao ambadik'izay koa zany inona mahafaly azy amin'izao mifalia ary isakaiza fa nahazo inona fa nahazo taom-baovao zao. Inona koa zany mahafaly ny tompo, mahafaly ny tompo amin'ny ataontsika amin'izao taona vaovao izao. Ndao ary loha jerentsika le loza ho ao dia tsy hoe ozona fa fahatezeran'ny tompo vokatry ny tsy fahamendrehantsika dia tenenina izao tenenina izao tenenina izao. Ary ny mpihatsara velatsia indray teo amin'ny grika taloha dia izao acteur. Inona ny acteur? Mpandray anjara amin'ny tantara zany. Tamin'izany dia teatra, ankehitriny lasa misy inona koa film zay zany. Ka acteur ny mpihatsara velatsia teo amin'ny grika taloha. Rehefa tena adika koa izy dia hoe olona ohatran'ny hoe nefa tsia. Ohatra olona ohatran'ny paster izy ny anjara tantara lalaovina nefa n'izy mifona ohatra mpivarokena mifona ohatra zay zany ilay mpihatsara velatsia. Manao ny tahak'izao sy tahak'izao izy nefa izy tsy diso izy zany. Zay zany ny mpihatsara velatsia raha isika teo amin'ny tantaran'izany teny zany araka ny tontolo grika sy ny fivoaran'ny teny zany. Olona azo koa tenena hoe tahaka ny hoe nefa tsy hoe. Dia tonoany daholo le hoe be dia be sy le tsy hoe be dia be zany ry havana. Lasa aritsika hoe intelo ato amin'ilay andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo no miverina ilay hoe lozanareo dia mpihatsara velatsia. Ndao vakitsika ary ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny faefatra amby roapolo io no voalohany. Miaraka mamaky aritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo mpihatsara velatsia, fa mandony fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony nataonareo nefa tsy tokony havelanareo ireroana. Ry mpitarika jamba tatavanareo ny moka nefa telonareo ny rameva. Inona zany? Azo mihina zany iny lohateny hoe lozan'izay tsy mahafantatra ny laharam-pahamehana. Inona daholo nge le karazan-javatra hitantsika madinidinika eto
inona dolo le karazana anana na koa hoe herbe na petite plante inona dolo solila zany raha amin'ny français zany de menthe zany de misy ale anette io zany le mahafinaritra be koa hoe manimanitra mahafinaritra le izy fa le comine na cumin io tsy de tena hitako loatra fa inona ny tianambara zany ny voakan'Andriamanitra de netanin'ireo fariseo ireo mba hanome ny hampafolo ny vokatra manomboka amin'ny blé zany satria foto-tsakafo de betsaka zany varim-bazaha am'izay ambolena zany raha tia ngamba de manomboka amin'inona mangazo satria izay mandeha iray ateke garba tsy fantatro daholo fofo safoto koa le misy mangazo tsy maninona fa reny zany lehibe dehibe fa reto zavatra teneninety reto fanao manimanitra ireo dikan'izay zany sady kely no tsy de ambolena be dehibe mitovy amin'ny vary kosa atao inona daholo izany anao roa solila asa aloha tsisy anao azy zany ka inona ny tianambara eto hoe entan'ny fariseo ny vahoakan'Andriamanitra andony hampahafolo ny araka ny lalàna hatramin'ny zavatra kely indrindra mba ilazana fa tena bivavaka izy ireo ny foto-kevitra fotom-pinoana fotom-piainana sy ny sisa ny fivavahana ao amin'ny testamenta taloha de le tapany faharoa hitantsika tamin'ny vakitsika teo ny andininy 720 ry havana zao no izy raha ny tokony izy zany de ny tena lehibe de zao ny rariny de inona koa izy nareo andiny 720 farany famindrapo ary ninona ary ny finoana na koa ty hoe fahadokina mitovy moa raha ifototra ny hoe foi sy ny fidelité zany de indraindray tsika hitantsika hoe finoana any amin'ny dika teny hafa de indraindray hitantsika koa hoe ny fahadokina reo zany ny tena lehibe fa tsy ny hoe fanarahana fomba-pivavahana amin'ny atsipriany fotsiny zany ry havako amin'izao taona vaovao zao zany satria izy tsika hoe lozan'izay tsy mahafantatra ny lahara-pahamehana desy Jesoa amin'izay tsy manala ny lahara-pahamehana de inona moa ny lahara-pahamehana amin'ny mampino atsika amin'ny fiainantsika isan'andro indrindra tombokontsika amin'izao taona vaovao zao telo izy ry havana voalohany de maninona vavaka sy mamaky baiboly isan'andro zany ny lahara-pahamehana zany asa-tonoana de tena teriny ana le mba adiny valo nomeny tompo atoriny de satria adiny 9 tsika no manao zay tia natao rehetra miasa mianatra mijery tele maninona zay atao rehefa tandremo fa raha tsy manana fotoana 10 minitra na 10 minitra ivavahana ianao vo amin'le lahara-pahamehana zany atomboy anao fiaingana vaovao zany amin'izao taona vaovao zao fa voalohany indrindra mivavaka sy mamaky baiboly isan'andro ny lahara-pahamehana ho atsika zany faharoa de maninona mandeha miangona izy aty ampiangonina isaky ninona isaky ny alady tsy hoe miangona fotsiny fa sady miderin'Andriamanitra zay le adoration de manao ny servisy ny fanompoana zany zay koa no lahara-pahamehana rehefa zay koa no tsy fantatra de tsy hitako menatra Andriamanitra mba manam-panopy any mba le mpanompo tsy hita ary fahatelo sady farany de maninona mandray ny fanasan'ny tompo isaky ninona alady voalohany amin'ny volana zany zany ny lahara-pahamehana ry havana ho atsika ka mba tsy hananatsika zany fahatezeran'izany ety ampiandohan'ny taona fa mba hahafalin'ny tompony ataontsika ary de fahataro fa ireo ny lahara-pahamehana inona izy teo voalohany vavaka sy mamaky baiboly ny isan'andro de ny isan-kerinandro ndray maninona mandeha miangona midera sy manompo ny tompo miaraka ampino aty ampiangonana ary fahatelo mandray fanasan'ny tompo isaky ny alady voalohany amin'ny taona zany aza takalo ny zavatry ny tany zay tsy mahasoa amin'ny ara-panahy na kory fombafomba samihafa zay tsy mahavonjy zany rehetrarehetra zany fa zany navo ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna tamin'ity mpiatsara velatsehanareo hoy ny tompo zay ny voalohany faharoa ity dia le teo zany fameohana an'le loza faefatra satria io zay hoe fito le izy de zao indray
faminonana n'le loza fahadimy 5 ka hatramin'ny 4 ndo araka makitsika ry havana indro azafady efa mivadika an'le 7 tapoka ny baiboliko de tsy any eny a 5 sy 4 ndo ary lozanareo mpanoradalàna sy fariseo tsara velatsy fa diovinareo ny voan'ny kapoaka sy ny lovia nefa ny ao anatiny de feno rombaka tsy fahononana ry fariseo jamba diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany reo zany de zao indray ny ao an-tsaintsika ao anatin'izany inona le manadio ny kapoaka sy ny lovia zany de fomba zany manadio an'ireo fitaovana samihafa ampiasaina ary de arahany fariseo amin'ny atsipriany zany fa faharoa manao koa izy an'le hoe tatavaniny inony zay zany le izy dia iny mbola hitantsika rehefa aveo fa mahazava-dehibe an'ity teniny ity de zao lay hoe manala zavatra hatramin'ny kely indrindra hatramin'ny moka hitantsika rehefa aveo ne zany tian'ny fariseo zany aloha le resaka fahadiovany tena tsara zany fa inona ny afatry ny tompo farany io kosa de raha antsika mamaky le 5 ahoana ny afatry ny tompo fean'le izy ry fariseo jamba diovy inony ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany zao ary le izy rehefa diniantsika ity zany dia inona ary ny tokony ho diovina amin'izao taona vaovao zao inona ny tokony diovina eo amin'ny fiainantsika sarin'ilay kapoaka sy lay na kopy sy lay lovia inona ny tokony diovina ny zay mihitsy misaotra indrindra ry havako ny fotsika no mila diovina ry havana amin'izao fiandohan'ny taona zao mihitsy aza hitako ka efa nisy fona loto tamin'ny taondasa mbola maloto amin'izao satria nahoana indraindray raha vao misy olona resahana sujet anankiray de efa maloto ny fone zao indray ny ao ambadika zany zao indray ny tia mianina tenenina ny amin'izany sisy na de mandeha pahatsorana ary le olona ay zany le maloto fo de tia ny zavatra anankiray mba tsy karotra amin'le taona vaovao tahaka an'izao misy koa olona vao mahita olona anankiray de maloto fo mety mpiara-monina mety mpiara-miasa mety tsy fantatra aza hitako ka mpiara-miangona fa any Ambatsisy zany de nefa tsy maintsy mifampiarahaba zay koa zany le izy dia lasa mitsikitsiky tsy raha fotsiny nefa ny ao anaty tena hafahafa tena zava-doza zany zany le hoe diovy aloha ny aiza ny ao anaty de ny fo zany ary amin'izao taona vaovao zao de tsy misy afa-tsy ninona ny fanatonanao an'ny tompo amin'ny fibebahana ny vavaka ataonao de ny rahan'i Jesoa no manadio ny fo ao anatin'izany rehetra izany ny fahavoazan'ny fariseo zany de zao le ao anatiny ozy inona nge rehefa mivadikitsika teo ny 5 inona nge le mampaloto ny fondry zareo voalazany amin'ny baiboly malagasy eto jereo nge le izy inona le izy feno inona ozy 5 tapany farany rombaka sy tsy fahononana inona le rombaka zavatra nangalarina nanaovana ankeriny zany Jesosy no miteny zany eto zany hoe ary koa tsy fahononam-po toe-po zany io tsy malala oniny zay sisy de ny ahazo de ny hoan'ny tena sy ny hoan'ny tena dioviny fozy esory zany ity ampiandohan'ny taona ity tsy misy averika any afa-tsy ny fanatonantsika ny tompo amin'ny fivavahana mangataka mihitsy mba nadio ny fotsika ary amela amin'ny taonany ny fo maloto sy ny fo ratsy rehetra fa de fo madio manomboka zao no entsika indray mamakivaky ny taona sy miandry ny fiavian'ny tompo vakina tamintsika teo ny Deutéronomie 10 andininy 2 fa zao ny teneniny ho afron fonareo fa aza mafiatoka itsony ianareo tena zava-dehibe ry havana ny fo madio miaraka amin'ny taona vaovao de mba toy izany ny isika rehetra rehefa madio ny fonao
ao anaty dia madio koryavana ny fiainana ivelany. Fahatelo sady farany, loza fahininy ity 720 sy ny 720 zay mena ny lohateny lozan'izay tsara ivelany. Ary tena ratsy izy ity ndonge vakitsika ny 720 sy ny 720. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseho be tsara velatsy, fiainareo dia tahaka amin'ny fasana voalalitra fotsy zay miseho tsara tarehy ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolamaty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho mariny, nefa ny ao anatinareo dia feno fihetsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Tonga dia mazava ny famaritana n'ilay fihetsaram-belatsy zany eto e. Tahaka ninona ozy? Fasana. Zay zany le izy. Tena nolokoina fotsy dia madio tsara tarehy, fa ny ao anatiny ao taolana, taolam-paty. Mbola tsy tenenina koa ny fofona samihafa zany. Dia zao hita eto zany ny toetran'ny olona tsara ivelany. Zay zany le izy. Rehefa himasom-bahoaka, rehefa hitan'ny olona, rehefa amin'ny fotoana tokony anehoana an'izany dia atao zany. Fa rehefa tsy hitan'ny olona maro sisisa ary tena toetrany dia io le teneniny io. Zay hoe mahalasa saina le izy, satria ny ao anatinareo izy dia feno fihetsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Io ngamba mila resahana tsara. Ozy teny am-piandohana hoe misy hatraminy raha misotro zava-pisotro ny zareo dia tatavany mihitsy hatramin'ny moka, zany hoe miala alàna zay rehetra mety tsy hampatsara ny zavatra miditra any anaty. Zay zany le izy. Dia manaraka eto indray koa le hoe fihetsaram-belatsy sy tsy fanarahan-dalàna. Tena maro ny olony, ary zany koa maolona an'io le zany manao ny fitsipika, zany manao ny tiako amin'ny fiainana andavanandro, ary dia tafiditra koa zany amin'ny fivavahana. Rehefa te hivavaka mivavaka, rehefa tsy te hivavaka tsisy afaka anery. Zany koa teo tonga dia tonga, rehefa tsy teo tonga tsisy afaka anery. Samy manao an'izany. Tena be tsara velatsy zany ny tompo eto e. Zay zany le izy. Tena manao endrika ivenao tsara fotsiny amin'ny lafiny rehetra, fa tsy tena tsy zany ary io namaranany an'ity zany namaranany nanao ny perikopa tamin'ity androany ty hoe tandremo ary. Fa mahatezitra ny tompo zany, tena tsy tian'ny tompo zany amin'ny fiainantsika tsirairay avy e. Zay zany le izy. Fa ny tena tian'ny tompo dia madio anatiny, madio ivelany, mamirapiratra anatiny, mamirapiratra ivelany. Ary zany no fiainan'ny mpino zany raha mandeha mamakivaky an'ity taona ity. Ny fivavahana dia zao tsy fanarahan-dalàna. Ny fivavahana dia tsy fanarahana fomba-pivavahana, fa ny fivavahana dia zao finoana an' Jesosy Kristy sy ny fanompoana azy. Zay ary zay ihany. Dia ny epistilo amin'ny Hebreo vakiana tamintsika teo, izay no nahadiso ny Hebreo. Ny Hebreo dia mbola nitana foana mihevitra ny ohatran'ny hoe nataony tao amin'ny testamenta taloha, nefa fa zanaky ny fanekena vaovao zao dia nahitsy ny Hebreo toko 9 andininy 9 ny vakiana tamintsika teo zany. Zao mivaky ny araka ny DM midika teo ny imbonany ekumenika eto Madagasikara, satria mahitsy indrindra. Dia zao zany le izy. Fa ankehitriny i Jesosy dia nanankinana fampovavahana tsara lavitra noho ny an'ireo mpisorona ireo, satria izy mipana lalana amin'ny fanekem-pihavanana tsara lavitra zay miorina amin'ny fampanantenana tsara lavitra ravana. Zany no arahantsika amin'ity Jesosy tompo ity, amin'ny mampino tsy mahatezitra ny tompo ary tsy mpihatsara velatsiry havana. Dia andao ary tsika hifampahery, fa zao mbola nomen'Andriamanitra taona, aza mijery ny lasa tsony, fa efa nomen'Andriamanitra taona vaovao tsika, androm-pahasoavana, taom-pitahiana, volam-pitiavana vaovao nomen'ny tompo antsika amin'izao 5:20 zao. Koa dia zao aoka miendrika eo anatrehan'ny tompo ary tsika,
mba tsy hatezitra azy. Izy anie mba tsy hanonona n'izany lozy zany intsony amintsika ry havana, fa fahasambarana, fiadanana araka ny firarian-tsoa ataontsika rehetra. Zay le hoe tous les meilleurs vœux, ny firarian-tsoa rehetra zany no mba ataon'ny tompo amin'ny fiainantsika. Dia ndao hiaraka iainga amin'izao alady voalohany amin'ny taona izao, hiaraka iainga ary tsika analavitra ny fihetsaram-belatsia, analavitra zay rehetra tsy mampitovy ny atiny sy ny ivelany amin'ny fiainantsika. Ary dia tena izy, le tena izy ianao, fa tsy lay acteur andresana tamintsika mpahay tantara teo. Hatrany koa amin'izay ny fandao kosa mba hifampahery e, andao mba hifampirarisoa e amin'izao taona vaovao zao. Raha fitinina ny voalazantsika teo mantsy dia zao zany le izy. Ny tena ratsy dia hoe lozan'izay tsy mahafantatra ny lara-pahamehana. Ny tena ratsy faharoa dia lozan'izay miseho ho tsara fotsiny amin'ny fitondran-tena ivelany. Ary fahatelo dia lozan'ny izay tsara amin'ny endrika ivelany. Dia zao nafinaritra mihitsy raha nanaraka mofinaina ianao tamin'ny alady voalohany. Le mofinaina iny zany tena mbola tsisy loha, mbola tsy nahazotsika fa nijery tamin'ny site web ny FJKM fotsiny, dia le mbola le isan'andro ny hitao fa mbola tsy hitantsika le isam-bolana. Dia raha namaky tamin'io zany dia ny détournement toko faraika ambin'ny folo ry havana. Dia nyraisiko mihitsy ho ary ho zaraiko aminao ny andininy faharoa ambin'ny folo ho firarian-tsoa amin'izao taona zao. Mora tadidy kely zany, détournement iraika ambin'ny folo, roa ambin'ny folo. Zay fotsiny ho anay ty baolina zany dia 11 ny ambony kianja dia apuré fotsiny ny arbitre, dia zay zany le izy, roa ambin'ny folo. Mora tadidy kely io. Dia zao le izy somary nisy novay kely satria misy an'le hoe azy aho dia nataoko hoe anao, tononona aminao zany zao e, tsodrano amin'izao taona vaovao zao ry havana. Ny mason'i Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo anao mandrakariva hatramin'ny fiandroan'ny taona ka hatramin'ny fihefarany. Irariana ho aminao sy ho amin'ny ankonanao zany ry havana. An'Andriamanitra rery ho voninahitra. Amen.